Ka nanahoana? Ohatrany mahazatra Ohatrany mahazatra ahoana retsy a? Lasa ny hafarineny a. Fa ahoana? Nahazatsy izy kosa aza verineny. Aleoko maka olona ary vatana sy mahay toy izay ka olona clé maina na mahay aza. Isakafo endriko e. Aloha rehefa avy eo fa misaotra neny a. Ary ty kivikivy ty. Fa sao dia verindriko fa izay manao entretien rehetra ary ny voaray. Olona ray amin'ny lehibe mamaly ny antso ihany ingeny raisina ary zanako malalako e. Fantatro izany ry neny a. Fa manomboka leo ako. Hitako hoe mahafapo-andry zareo ihany ingeny valiteniko e. Saingy vao mahita nyity tanako avy mikaingona sy hoe reto tongotra reto zareo dia tsy resy lahatra mihitsy. Na dia efa nambarako ombenombeny aza fa mahaleo tena tanteraka ary saina tsara. Kivy ary nenika. Tsy efa ho 10 amin'ity ve izay no entretien nataoko? Ndry koa reto tsy dia efa mampitombo resaka ka. Aiza koa ny dia hoe 10 e. Zaho aloha ry neny tena tsy hitady tsony ka. Andray? Aleoko mieritreritra asa tena. Le mba mivoaka ny trano mihitsy nge no ilainao ry fitahiny. Ka rehefa tsy misy manome asa ho aza very neny dia ho aiza ary ahy e. Irenireny. Asako. Sao dia misy zavatra hafa tiandriko ianarana ohatra na hoe sahala amin'izany. Ianarana? Ie. Ka na ineny aza ve tsy efa leo mitotototo etsy sy eroa mitady vola handoavana ny saram-pianarako nefa tsy hitako kory izay vokany avy eo e. Inona izao ozy neny mbola tsy nianarako? Inona? Moa tsy efa nataoko daholo na ny informatika na ny anglais na ny français, ny fanaovana lakozia. Dia inona ny tambony? Tsy misy. Nokilemako foana ny hitan'ny olona. Na ny anenako ny nanajanonako ny fianarako noho ny fandrabirabiana nataon'ny ankizy. Raha mba dokotera na mpitsara manko ohatran'izao a. Tsy mba lany andro nitady raktiva zamodotra rehetra ity. Raha tsy hoe tsy misy mety tsaboiko na tsaraiko daholo indray angamba ny olona satria clé maina. Okizay ry fitahina. Okizay. Aza ito manino ohatran'izao neny fa vao maika mampatsiahy ny mahavesatra ho anao a. Tsy vesatra izany ianao e. Zaza niriko mihoatra ny zavatra rehetra ianao. Ka izany indrindra raha vao maika mahavesatra ary neny a. Naniry zaza ambolo taona ianao. Nahazo tokoa ianao saingy zaza clé maina. Fa nahazo izay zava-dehibe amiko. Mba sasole tsy tia fiarany lahy ty fa mahamenatra. Ie, hoentiko eny amin'ny lavage mihitsy ty rehefa avy eo ka. Tena tsy vitako tsony koa nge momaly. Afaka ihany vela amin'ilay fivoriana milady. Tena tsy afaka kery dada. Misy vazaha milaza ho avy amin'io. Nga dia tsy mba misy olo-kafa afaka manolo an'lahy mihitsy e. Misy mpampiasa vola maro tonga amin'io fotoana io dia lasany daholo ny ekipe. Izay nge tena tsy afahako e. Tena ho tezitra antsika ihany ny hafaran'ny fianakaviana raha izao no mitohy a. Azoko an-tsaina mihitsy e. Fa tena mba ilaotsiana any aloha ny tenanay fa tsy afa-manoatra anie. Dia tena maivan'ny lahy mihitsy anie izy zany e. Tsy hoe manamaivana an'ilay ary dada fa misy koa ny antsoina hoe lahara-pahamehana mihoatra ny lahara-pahamehana. Tsy afaka ny hampiato ny asako mihitsy any noho ny fivorim-pianakaviana na dia zava-dehibe aza no tapahana amin'izany satria raha sanatria voaroaka dia tsy ny fianakaviako mihitsy ny hamelona. Zany mihitsy ny olonanareo tanora ankehitriny. Tsy haiko e. Varina miebihebo sy miseho mavita tena ka tsy malala tsony ny tena lahara-pahamehana. Tadidiony lahy tsara fa lahy tokany elahy. Eny e. Tsy hanabavy tsy raha lahy. Raha sanatria misy maninona anay tsy hamianatra ny olona ny hakany anjara lovalolahy rehetra satria elahy tsy mba teo mihitsy isaky ny misy fizarana an'izany. Dia leo lasany ihany raha zany koa ny asoa azy e. Tsy vokabarina voankazo niakatra ny elona ety ny resaka eto fa tany sy trano e. Fantatro izany ry dada fa tena tsy afaka. Ohatran'ilay fivoriana voalohany sy faharoa. Ie. Inona loatra ary ny tena ifikiran'ny lahy amin'io asa io e. Inona? Tsy azoko mihitsy.
ny asa efa hitovy amin'ny fanandevozana nefa ny karama varomasaka. Ie, karama varomasaka angamba ny raisiko fa mahafaly asa ty herim-poko. Asa azoko noho ny fahaizako fa tsy noho ny asa ratolotra toy ny eny sasany. Anenena ny lazo vavan'ny lazo sy ny nandavalina ny asa natolotsy minisitra. Ataovy. Manitra izy zany ary fitahina. Voeriam-bavahady dia efa manetoeto ny fofony. Ka mahazo toerana ary zato izy raha matoa. Inona hono ny anton'izao rehetrarehetra izao e, ha? Nahazo asa ary neny a. Nahazo asa? Eno a. Nahazo asa hoana retsy a? Tsy nandeha tany am-pianarana araka ilay nolazaiko tamin'eny a tamin'ny latsinainy heriny fa nandeha nanao entretien. Zany? Dia andro amin'ny maraina no nahalalako fa azoko le asa. Indray. Ny fangeriny eny dia tena nisy vehivavy tsara tarehy sy tsara bika be izay mihitsy niaraka nanao entretien tamiko tao e. Avo retsy ny lanitra ka tsy takatro. Tena misaotra an'Andriamanitra. Izay efa niteny tamindry koa fa tsy maintsy ahita azy ndry. Ka za kosa angeriny eny efa tsy nanantena tsony. Efa taonany maro mihitsy ange izay ny tadiavako azy. No zany rehetra izany no andengako tamin'iny. Tsy te hanao izay akivy an'iny tsony a. Aza mijery ny lasa zany tsony retsy a. Ny hoavy mbanjininy. Fa inona tokoa aloha le asandry e, ha? Aiza, manao inona, miditra amin'ny firy dia mirava amin'ny firy. Dia mika neny koa zay. Zany koa. Zany no hoe tena toto afo ny fanontaniana. Ka ndriko nge ohatra ny be suspense be. Tour opérateur zay le izy roneny a. Ay! Nody ventiny ihany le teny anglisy frantsay nianarako reny. Ny zavatra ianarana angamo retsy mba verivery zany a, indrindra fa ny teny pirenena. Eny e. Ka tohizako sa mbola misy commentaire neny. Tohizo e. Ie. Dia mandray olona ny asako. Ay. 5 sy 3 etsy ariary isam-bolana hono ny karamako amin'izao vao mihindoa zao fa miakatra tsy kelikely io araka ny zava-bitako. Ndry zany karama varomasaka omen'ny olona anao ry zanako. Fa mihaino avy aloha neny. Eny mihaino andriko a. Dia hitaneny misy toeram-pisakafoana ao amin'ilay toerana. Zany hoe ny sarandalana ihany zany sisa ny toako. Dia miasa sabotsy izay dia miasa andro fety sy alahady koa indraindray ho afa mahazo vola ho tambony a. Le miasa andro fety sy alahady zao tsy dia mety amineny. Ary nday lahy tsy sakafo ka? Tsy te ihinanako. Ny famaly tamin'ny dadandray nga lahy io e. Tsy te resaka an'izany mihitsy aloha zao roneny a. Fantatra angefa mampalahelo mafy any lahy ny teny ny sainkim-batin'io ihany e. Mihatsara ny hoavy lahy ny tanjony e. Tsy mitovy mihitsy le fomba fijery roneny a. Ataoko fa ny tanjona mitovy ihany. Sa ianao tsy te hanana hoavy mamiratra? Eny e, te hanana hoavy mamiratra avy amin'ny herin'ny tenako ary roneny a. Hoavy natsangako fa tsy hoe hoavy natolotra. Tsara nge zany e. Tena tsara. Ka inona ary ny antony ilanareo vaniny amiko e, ha? Zay nge tsy mila vaniny e. Mba te hanampinao fotsiny zay. Ka zay fanampinareo zany mihitsy ny tena olako. Maninona ary nareo tsy mba mahay manaiky ny fomba hitondrako ny fiainako mihitsy? Araroto ny fisiany ny tanana vonina anampy ry tsoa. Ny valala nge tsy indromandry ambavady. Mitovy amin'ny tada mihitsy koa ianao. Tsy ohatran'izao foana ny fiainantsika ry tsoa. Tsy tiana iana ny fiainana 20 taona lasa ianao. Tadidio fa raha tsy nisy ny vola dia tsy nisy ianao. Mety tsy mahasambatra tokoa ny vola saingy tsy adala ny taolo raha nilaza fa io ny ozatra ny fiainana. Tsy aleo doika anareo koa ary neny a. Tena vizana fa mba aleo amin'izay atory amin'izay. Tsy mety zao matory tsy misakafo zao ry tsoa. Ny ohatr'izao mihitsy angeny tsy tiako hitokananao trano e. Vizana ho ary neny ka. Eny ary, avelako eo ambony latabatra ny sakafonao dia hafanao fotsiny rehefa te hihinana ianao. Ok, misaotra betsaka. Arono ahy e. Isaka iny vehivavy manao fitafy tsy mendrika hitako niaraka taminao teny ivato iny. Kodray, ary manino ndreko ny midy atao maizinato e. Tsy teritreritra inona e. Fa maninona, misy inona?
tapabolana ho ny meny zareo anatsarako ny asa Zany? raha toa ka tsy misy fivoarana dia voatery hampiato anary zareo. Inona nefa hono tsy mahafa-po azy ireo amin'ny asandreko e? Ka hitan'ny neny indraindray betabetamiko ilay olona tonga ao aminay dia lasa ela be ny sasany voavoray satria tanakanila. Fitahiana. Fa nga ianao mihefitra fa raha tanandroa ianao dia afaka manoratra daholo izy roa e? Ka tsy manoratra neny no olana ry neny. Fa inony? Fa le fahamailamelahana amin'ny fanolorana ny taratasy sy ny sisa, ary indrindra ny fampiasana ny solosaina. Tsy afaka mampiasa ratsan-tanana folotry ny olona rehetra. Hena ihany ny azoko ampiasaina. Tsy vidiny andriko anery fitahiana ny tsy afaka mampiasa afa-tsy ny tanana ilany. Fantatro izany ry neny fa ny olona sasany ange tsy te halalana izany. Nisy fahazara izay zao ny teny mihitsy hoe fa maninona hono ny olona voavetro ohatrinany asaina mitazona ny asa sahaniko io. Mba tena tsy misy fo mihitsy koa zany olona izany Tsy misy fo sady mamingavinga olona mihitsy izay olona izay ry neny saingy anisan'ireo tena mampidi-bola ho an'ny orinasa. Dia neny ihany azoko antoka mihitsy aza fa izy zao no nitaraina tany amin'ny talentany ka nahatonga azy nampiantso aho. Tsy nampoziko anao an'izany le talehanareo Zary neny mahita fa tena tsy sitrapony ny ampiditra ao amin'ny orinasa io Zany ve? Karazana ohatrany hoe voatery ihany izy satria anisan'ireo teboka takiana amin'ny orinasa miseho tompona andraikitra ny fampiasana olona manana fahasembanana. Te hanajana io fotsiny izy dia izay no nakany hiasa tao aminy. Fa napakevitra izay tseken'ireo olona eo ambaniny saingy mbola izy aloha ny tale dia tsy afa-manoatra izay tsy farany. Azoko antoka koa nefa fa ireo olona eo ambanin'ireo no tena manery azy hanala azy saingy tsy te hanao an'izany izy satria ho sarotra aminy ny ahita olona manana fahasembanana afaka manao an'io asa toka io. Fa hono tiandre velo nefa le asa sa tsy Ka tena tiako le asa ry neny tiako na dia fantatro fa zara raha mahazo roetsy isam-bolana aza sisa satria laniny saran-dalana sy ny hetra aloha amin'ny fanjakana ny ambony. Tiako na dia reko sy tsapako aza ny fandrabirabiana ataon'ireo mpiara-miasa sasany isan'andro noho ny kilemako. Na dia mafy aza ny fisisihana bus tiako le asa satria izao vao mba miasa dia mba mitovy amin'ny olon-drehetra. Ka tiandry le asa dia andao aritsika hiezaka ny vidy solosaina na farafaratsy ny clavier. Na finaritra le mariazy ny pisomana iny na antany azy tada daholo ny olon-drehetra hoe aiza ela. Ary nahazo fiara vaovao indray Marion. Tsy ratsy kosa aloha le izy io. Izy io no nanao an'le asa saika nomeny minisitra ny lahy iny. Tsara kosa zaniko. Metimety mihitsy izy ihany miaraka amin'le fiara tsara tarehy sy le vehivavy sady tsara tarehy ny tsara bika. Napiso aza mbola ratsy eo anatrehany. Mba meo kely hoe ranom-boankazo io zafady ry neny. Ty ary misaotra betsaka. Tsy hoe felonana na fifisana olona sanatria fa tena tsy misy idirany mihitsy Marion sy le vehivavy miaraka aminy. Marion nge ka tena sady tsy tareny tsy bika Zany ny herin'ny vola ry neny. Izay tokoa angay ary roviana aloha ianao ty mba hanambady na fofona aza tsy hita tsony taoriana sy tefa sa efa misy any. Tsy mbola amin'izany mihitsy aloha ny lohako ry neny. Eritrereto ihany lesy fa mandroso angeny taony sady za efa te hitaiza zafy kely mihetsika. Ary iza hoa le vehivavy hitako niaraka taminao teny Ivato iny namako. Ary mbola mba tsy hitako mihitsy satria niniko tsy nentina taty an-trano mihitsy izy na dia namako be aza. Efa fantatro fa tsy ho tianareo indray manko. Raha ny fomba fiakanjony aloha dia tena tsy mety amiko mihitsy manoatra no reny olona ivary teny ireny. Na ianao aza ve tsy menatra miaraka amin'iny Tsy azo saraina amin'ny fiakanjony fotsiny ny olona ry neny marina izany saingy na ahoana iny aloha no hitan'ny olona voalohany. Za ve mora ovinany aleo doika anareo
malasa saina ndreko. Niny ve efa mba nieritreritra hoe nanahoana ny fiainan'iny raha toa ka tsy ohatran'izao? Tsy ohatran'izao ahoana? Raha toa ka tsy nilozany dadiny iny, raha toa ka tsy niteraka kilemaina, na koa hoe raha toa ka nanambola be ve tsika? Ie, izany mihitsy. Ie, taoko fa efa nanao an'izany daholo ny olon-drehetra na dia indray mandeha teo amin'ny fiainany azako. Tsy haiko ry neny fa indraindray mieritreritra hoe nanahoana ary ny fiainako raha toa ka tsy tratra meningita fony kely. Mety tsy kilemaina dia tsy nandao atsika dada, na koa mety mba nahavita fianarana ihany dia lasa dokotera na farafaratsy. Ny azoko antoko aloha dia ny hoe izany rehetra izany dia tsy nisy raha tsy nionina ry sy dada. Angambany. Fa ahoana koa ary ny fomba nitiavan'iny olona tsy vanina ohatran'ireny? Dia tsy haiko retsy raha nisoratra teny amin'ny andriny ve moa hoe raha vao misy olana mafy olalovantsika anaty tokantrano dia hitsoaka dia ho nanambady azy ve Fa ahoana marina aloha ny fomba nandozany atsika sa nisy vehivavy hafa? Ny vehivavy hafa aloha tsy haiko sady tsy rarahako. Ny fantatro fotsiny dia lehilahy mohaka izy. Marina fa mafy nanjo atsika saingy izay ary moa ny zava-misiko. Ny tena alahelo dia tsy nijereny anao tsony. Inona moa no mampalahelo aneny amin'izany? Nanjary kambody velo indray indreko no natoniko. Kambody fotsiny ry neny tsy kambody velo indray izany. Amiko izy ohatran'ny efa matina mbola velonany aza. Ka raha indriko foana retsy izy raha ianarany fotsiny tsy nahatsiaro ny fisiny hatramin'izay naolona. Raha ianarany fotsiny marina. Raha ndolo tsika ikotrana klavy fa andany andro amin'ny resaka mantany jiro eto. Ka tsy aloha ary ve aloha mihinan-kanina ry neny ka? Vao amin'ny 9 nge zao ry fitahiny. Sambasamba tratratrano alahady indray laha zany Nisy olana nizidin'le vazasaika anila androany dia izay no nateto ary dada. Ay, fa mba afaka entiko marina ve aloha ty fiarany dada ty raha pitso sy raha afaka pitso ohatry no alefako entretien mantsy ty raha fotsy keliko ty. Ento tsy misy olana zany. Ay, ny gazoalina ny fotsiny mety efa kelikely sisa. Tsy maninona ka? Dia miplain eo angamba sisa anao. Fa raha mila laha dia misy carte carburant ao amiko ao. Mila mandalo station fotsiny laha. Ary dada, ampy anazy efa ao zany ka, sotra betsaka. Andeha gala zany? Ie, saky hitondra andro ty andendeha. Efa te hivoaka mafy mihitsy manko le ry ty. Fa ahoana ry dada? Misy elany dadananga? Nisy resaka saika nataoko tamin'ny lahy fotsiny. Alefaso ary aloha fa tsy maninona rehefa avy eo izay mitsamma mandendeha. Ny resaka tamin'ny sénateur tamin'ilay mariazy ny piso iny dia nisy sosikevitra nataony anahy. Ary aza miketrina ohatran'izao aloha lahy aza matahotra fa tsy resaka asa koa le izy. Efa nandray lesona, efa fantatro fa aleony lahy mitonga voaomana toy izay fa safidy moa ny lahy. Mampiferinayna lesy miresaka amin'lahy fa maninona nefa raha tonga dia lazainy dada izay resaka ny fanaovanareo ka ny endrika lahy ohatran'ireny olona mitonga nyreniko. Ka dada miodikodina ny voamaika mampiferitraina anahy ihany le izy. Maninona hono raha mba hatambatra ny fianakaviantsika? Efa napoziko iny le zana amin'ny faravavy ny tiany resahana amin'izany. Vetsy zoko 10 taona ry dada. Lahy koa dia efa mampitombo resaka ka. Marina zaniko. 3 taona fotsiny ny elanela taonanareo. Tsara tarehany ele siny. Gasigasy tsara. Miaika anareo ary dada. Tsy misy fetra mihitsy ny fitiavanareo hiazona an'izao fari-piainantsika izao. Tsy resaka fiazonana fari-piainana lesy zany fa fitsonjovana ny hoavy Ho avy mamiratra. Sao dia adininareo tamin'ny resaka an'izany resaka izany aza fa efa 524 any antsika izao efa tantara taloha mba tsy lazako hoe efa tantara ny tolon'ny lozan'ny toetrandro samy vady amboarina na vady atolotra na tsy haiko ny fiantsoana azy zany. Eritrereto tsara aloha lesy Tsy misy eritreretiny zany dada, efa fantatrao ny valiteniko.
entretien atao andriko androany? toy ny mahazatra Ka le vendeuse moa no natao andriko sa le call center le call center dia ahoana? be dehibe ny tinady Mahirezaretsy efa miandry andriko any hoany ny asa tsara be. Tena leo ary neny mahatsiaro tena ohatran'ireny firakatakalo reny mahafingery neny zany miditra amin'le efitra anaovany entretien zany hitako sahirana mihitsy ny akamaroan'ireo olona mandray manafina ny fahatairany mahita ny kilemako. Tsy mety ekeny sainy maro amin'izy ireo mihitsy hoe salama tsara ny saiko fa ny vatako fotsiny misy tsininy. Ina mahatonga andriko miteny an'izany? Tsaoako fotsiny raha toka adin'indray ny entretien dia ny 7 minitra amin'izay tsy misy resaka fa tsy ny momba sy ny kilemako. Ka tsy fahita kosa angeretsy ny olona manana fahasembanana nefa mahaisy tsara tarehy ohatrandriko Tsy fahita tokoa ngamba satria ny asa natorinasa dia natao an'ny olona ary vatana ihany. Ny mitady asa amin'izao mihitsy retsy no manahirana na dia hoe ho an'ny ary vatana aza. Ka maika ave moa ka ho an'ny olona kilemainotra raha zany aloha ny fandehany neny inona zany mba ho avy azony olona oatra antenaina? Valiko izay fanontaniandriko izay rehefa lasa filohan'ny repoblika na farafaratsy ny ministry ny mponina. Raha tsy hoe variana amin'ny fanodikodiana mbola mpanjakana angambo neny. Azafady, afaka mipetraka eto ve Tsy maninona. Tena mahafehy teny anglisy ianao Zay vao nahita vendeuse mahafehy teny anglisy ohatran'ireny. Tsy nisy nilanana tsony teo. Misaotra. Na reo olona netiko aza ny haiko mihitsy. Misaotra. Fa efa ela nga ianao no varotra toka? 2 volana eo zay. Tena tsara kosa zany. Raha mahafehy teny anglisy tahaka an'ireny ny akamaroan'ny mpivarotra sy ny olona mandray olona eto tena tsy misy ilanana intsony eny Fa inona moa ny asanao raha tsy mahadiso? Manina ozy izy ianao? Inona ho any asanao raha tsy mahadiso afaka tsy valiana? Tsy maninona ka. Mampaninona moa no milaza hoe mpandika teny ahy Tsy mampaninona ka. So dia nanina ary ny tanany disipity. Andriamanitro, tena tsy hitako izay nitenenina. Lozy ty aza hitako ka mivoaramena. Inona koa nefa ny rarahiko an'izany mahita ny kilemako io dia mandeha. Tsy ero ty izy mijery tsara ny tanako. Iza ho any anaranao? Iza ho any anaranao? Fitahiana. Fi? Mety daholo. Dia anontany be aho zany hoe ary ny nomba izy. Ny natso? Entso moa zany fa ohatrany hoe lava be le izy raha entso dia atao fotsiny hoe tso Za mantsy zatra manafoy anarana. Fa maninona? Tsy haiko. Zany fotsiny mba mahafinaritra ana. Oay, azafady. Atson'le vazahitsy ianao. Ay, lasa indray aho zany fa velomy fitahiana. Efa ho masaka nga mivarotry neny. Kely sisa retsy Tena nona zany ko. misy mofa ao anaty arinao raha toka tena nao ndriko Ary ndriko tato ato zay tena lasa mazoto homana be mihitsy Tandrotandreo miany reto so dia lasa matavy be io Fa maninona koa nefa Fa maninona ahoana ary? Tsy tsara ho an'ny fahasalamana ngery fitahiana ny matavy sady maharatsy bika. Le bika aloha tsisy rarahiko an'izany loatra. Tsara foana reto sy manifinify Eny fa Ny lehilahy nge tsy tia olona matavy. Lehilahy? Inona mampiomehy andriko amin'izany zao? Izy akory neny mba olona hoe tiana ohatran'izao Fa maninona ary ndriko ny tsy hisy ity olona tsara tarehy kely io.
tsara tare angamba saingy averiko ihany dia mbola averiko foana fa clé mainy. Ndriko ngamo tsy mbola nandre an'le hira misy hoe tsy tare tsy bika ny rahantsika fa mahery ny fity. Mba irinina loatra ary zany miteniteny foana zany. Ny vody tsy bika aza re tsy manatandrify. Nenina andro le loka teo e? Ie, fa ahoana lesy? Tena natsiro be. Za koa lesy tena mahita fa mbola hafa le nahandro gasy a. Eno a. Ary lasa iza aloha dada teo e? Lasa any amin'ny senatera. Efa niteneniny alanga le sosokevitra nataony senatera taminy. Ie. Dia ahoana? Dia ahoana moa fa efa nilazaiko azy hoe tsy. Ohatra mba tsara tare ihany ange iny faravaviny tso e. Ohatrany. Na neny aza zany tsy resy lahatra amin'ny zavatra tenenineny akory. Tsara ary gasy tsara. Nareo dia tena tsy vadivady foana ka. Zany mihitsy ny tenenin'ny dada tamiko. Fitaka ny atsara tare sy ny atsarambika ary neny a. Tsy hainao mpiandro indray no atoroko an'izany sa ahoana? Marina izany fa indraindray koa angery so ny fitantanan'Andriamanitra tena tsy ampoziny. Nareo zao manao izay rahanay eo. Aza ampidirina amin'izany mihitsy Andriamanitra. Fikasana lesy ny an'ny olombelona. Aza ny teny farany. Ay, dia aleo ary izy hiasa e. Mety efa miasa izy fa ela mihitsy ny tsy mahitako. Tsy ady hevitra amin'izany ary neny ka. Ohatra ny mahazatra dia manaja ny safidinao zay saingy dinio tsara ihany aloha sao aneniny. Eny e. Manao fi? Manao Niaraka tamin'ilay vazany raisinao teo a? Ie, tsy nanaraka tsony aho voatazaka hoe ianao ny tato. dia misaotra mitondra mpanjifa ho anay ary. Misaotra tsikitsiky e. Za mitondra mpanjifa ho anao a, dia ianao manamaivana ny asako. Tiako ny asako saingy tsoroko fa makaleo ihany le mandika teny rehefa tena zany foana ny atao e. Azoko an-tsaina ihany. Raha zany zavatra teneniko zany ngamba ny reny dadanay dia asa izay teneniny. Zany? Fa ahoana? Tsy tiany angany asanao? Ie, zany hoe nisy olona nanome asa tsara karama sy tsara toerana be hafa tsy nekeko. Mbo ty asy ty koa tena tsy mahalala ora sy andro sy fiasana mihitsy dia vao maika tena tsy mety aminy. Ie, ianao kosa ngamba mahazo prime foana e. Fa inona koa no mahatonga anao miteny an'izany? Tsy mahazo e? Fa maninona moa no tokony ahazo an'izany? Satria ianao mahay ny aso anaoko, mahay fiteny vahiny ary mampidi-bola be. Ianao no mahita an'izany fa tsy ny tompony. Ka inona no mbola ataonao ato raha zany? Ka tsy mahita safa ako. Tsy mahita safa ahoana? Tsy mahita azako. Marimarina kokoa tsy mahita safa manaiky ny fahasembanako a. Way, ary toa tsy nampiasa an'le teny hoe kile maina. Mahagaga. Maninona moa fahasembananao rehefa vitanao tsara fotsiny ny asanao e? Vitsy ireny olona manana an'izany fomba fijery izany. Mihitsika eo amin'ilay fahasembanana ny ankamaroan'ny olona e. Tena izay indrindra. Tsy niendrika ivelany ihany nefa natao hoe olona ne. Lasa jejojejo ange izany zanako izany. Leny koa nisy fihenam-bidy be reto dia nividiako a. Zanga moa maninona olona miasa ange ndriko e. Ny anaovana an'izao mihitsy ny esana. Ka ahoana? Tsara ve aloha ny fahitan'ny lokon'ity veriny ity e? Ie, tena mety be amindriko mihitsy. Fa misy inona aloha e, tantara ho haingana. Fa misy inona ahoana ary? Tsy zaza voateraka maly ange zary fitahina ka tsy hayanavaka ny setroka sy ny tomany. Ao, tantara ho haingana. Tsy etsiketo raha tsy mahare tantara. Hoadray, efa hoe tsy misy tantaran'izany ho ako. Tiandriko grevy aho zany. Ary re a. Misy lehilahy mampiresaka izay a. Nenikoatra ny atana.
aza siana dokam-barotra tsony retsy a tantarao ka neny ihany nanapaka azy teoko. azafady ary alefa saingana. Misy lehilahy mampiresaka izay io a. Tena mbola tsy nisy nininina aloha aminay a. Zany Ie, tsy mbola niteny nininina tamiko mihitsy izy. Dia tsy mampiseho fihetsika ihany koa. Fa mampiresaka izy. dia ahoana? Diso fanantenana iny e. Faly rehefa mba miresaka amin'ny olo-kafa ohatran'ny Randrena ary Solidia ndriko e. Ka iza hono ny anarany? Inona ny mombamomba azy? Intsony fiantso azy. Ay, Fa Entsony tena anarany. Fanampina anarany moa zany e. Lava be izay izy a. Dia zarazara hoditra, dia maranitra an-trendrika, baribary ny masony a, dia misy fanaingana kely izy rehefa mitsiky. dia ahoana ny fampiresahana reo voalohany? Mpandika teny no asany neny a. Dia nisy fotoana izy mitondra olona nijeretana tao aminay, dia nanomboka tamin'izay no niresahanay. Izany ny tena hoe Andriamanitra tsy tia ratsy tsy nahafaty amin'ny Marion. Fa teny efa ratsy aloha nahazo an'le ry e. Sy mba tanteraka angeho le fiara vaovao noentiny tany amin'ny mariazy ny piso iny e. Efa hitako tamin'ny Facebook ny sariny. Tena simba be tokoa ve lesy? Eno a, tsy misy raisina tsony ny lohany. Loza koa izany. Tena Andriamanitra tsy tia ratsy araka ny teneniny eny teo ny tsy nahafaty azy raha iny sary iny nijerena. Mba mitandrema ihany lesy rehefa mitondra fiara. Endry neny e. Mahampalahelo ery mijery an'le kiala miaraka aminy. Amin'izay be voka. Ay, be voky izy iny. Eny io ne. Sady amin'izay efa fidy volana fa manao kibon-damosina dia zarara hita. Ay, tsara kosa zaniko. Engane ka mba ho sitrana somatsara Marion. Fa raha tsy izany tena mampalahelo izy. Ary inona tsara hoe ry neny na tonga andro taty mieritreritra ny andefa azy any ivelany? Mba azo ny fitsaboana sy famerenam-batana hony. Mila miverina mianatra mandeha sy ny sisa ange hony izy raha sitrana somatsara eo e. Nga moa tsy misy an'izany eto amintsika ka. Tsiko. Eto ve moa dia tsy izy fa te hisitraka ny fitsaboana sy ny fikarakarana tsara ny ivelany fotsiny izy e. Tsy ny vola marina moa tsy misy e. Izany indrindra ngery so no mahatonga anay manosika anao asa misy vola e. Tsy misy mahalala izay avoaka ny ampitso. Tiako ny asa ataoko amin'izao ry neny a. Tianao fa tsy afaka ny hanome anao fiainana ohatry ny aina Marion sy ireo zanaky ny mpiray-tampo aminay e. Tsy hitovy amin'izy ireo mihitsy ry neny ny tanjoko eo amin'ny fiainana. Fantatro izany e. Ary tiako sy dia raiko mihitsy aza ny toe-tsainao. Saingy izao fiainana izao ry tsotsy natao an'ny olona manana ambo sy miseho milay ohatry ny fiteninareo tanora izay a. Za kosa nga moa miseho milay sy manakambo ka. Te hanana ny amadiodio fotsiny a. Na nytany ana mihitsy ilay madamanay androany hoe nga tsy handalo ny le namanao. Hitanao zany fa hitany hoe manatsara mivarotra taony ny finamananao amiko. Efa fantatro mihitsy fa izay no teneninao. Ka tsy marina kosa ary ve zany e? Ary fa mariny. Misaotra tompoko. Tsy misy isaorana. Adinao nga moa fa manamaivana ny asako ny fandraisana ataonareo olona entiko anie. Tsy adinoko ka. Fantatro fa izany no mahatonga anao mazoto makaty. Mety tsy izany fotsiny a. Andriamanitro, izany fitopitopoko ny foko. Asa hitako ka mivaramena indray a. Fa inona koa raha manjo ahy? Olona tsy tiana mandrako izay no antenaiko. Fi? Ahoana hozy ianao? Misy zavatra tianao hohanina ngao a, izay nanontaniako. Efa voky afa misaotra. Salady fotsiny neny no hohaninao teo e. Sa ianao manao régime? Ie, manena kely ny zavatra hohaniko a. Ay. Tia laingako e. Nya tonga voalohany tao am-bavako nefa zary zany tena mbola nona be mihitsy. Fi? Ohatran'ny lasalasa saina foana izany ho ianao. Misy olana nga? Tsy misy ka. Atso fotsiny ara manany olana ianao e. Zany a? Za aloha tsy maintsy mandeha fa efa miantso ny debo rehetra. Misaotra nandalo ary e. Tsisy saorany. Mety elaela kely indray vao mandalo aorianany androany. Fa ahoana?
so malahelo nga ianao ka zany hoe tsy maninona nena malahelo anazy ianao e tsy hoe ianao nge no alahelofako fa le client entinao e ay nisy fivoarana makany amin'ny tsara zany toetra raha-pireneny zany tantara oaingana miaika amineny koa zay za tsy tantara raha tsy avy misakafo efa manomboka mametraka fepetraka ianareo zany ary madamy tena anona ary neny fa zahodikotina aloha le resaka fangandriko ty tsy ny sakafo e salady fotsiny nohaniko ny atoandro teo e fa maninona ka avelo aloha zay sakafo ka ary mba moramora ry fitahina fa sao de mba ho kofony eo nefa ranao ty ary eoko zay aloha de tantarao ela loatra niarany sakafo tamin'ntsoa za androany de zay aza masosotra mory fia tsy efa fanotelony amin'ny androany ve ndriko ny niarany sakafo taminy ka zay indrindra ny mahatonga amin'ny teny hoe tsisy nininina fa ny sainyneny ny efa mamorona tsy mbola nahintanao amintsika vendranao ohatran'izao mihitsy ary fia reninao nge za e fantatro amin'ny Tsipria no momba anao tokony ho fantatry neny zany ny adalana nataoko androany oka fa fantatro menatra ianao ny ampiseho hoe olona mihinan-kanina ohatran'ireny zaza miala sakany reny de salady fotsiny nalainao tena tsy zany mihitsy e fantatra amin'ny Tsipriany fantatra amin'ny Tsipriany zany andao any ampandrina fa te hitsotsotra ka baiko zay fa tsy soso-kevitra angamo ianao tsy hoe tsy afaka andalitsony atoato manahoana aloha e manahoana monsieur tsoa ho disy fanantenana ny madama anareo androany fa ahoana olona tsy manam-bola ngany nentinao tsika tsy nitondra olona mihitsy akoatra ny tenako de inona zany ny alianao aty ery sakafo aminao fa maninona fa tsy afaka nga ianao e tsy afaka tsy afaka foanana nga na empotra ny antony tsy fahafahanao ianao ty de tena manatsotsotra fiainana mihitsy fa manatsotsotra fiainana ahoana ary de raha tena tsy afaka ary zany de ahoana e de efa fantatro fa tsy maintsy ianao zay azo atao rehetra ianao mba hahafahanao mahatoky tena nge tsika zany zany ny anisan'ny teboka voalohany takina amiko amin'ny asako re sy amin'ny fiainako manontolo mihitsy rehefa tsy mahatoky tena ianao de ataon'ny olona tsinitsinina tena marina zany ary andao amin'izay aloha isakafo e sa mbola tsy afaka ianao ka valeo aloha ny fanontaniako e ok madame miaino anao inona ho any antony mahatonga anao ny teny hoe efa fantatro fa afaka ianao satria ianao ihany no miteny tamiko hoe tsy mba maka congé zany satria tsy misy afaka manolo de ahoana ary sanatria narary ana niarany sakafo tamin'olona hafa re mbola salama tsara aloha ianao tamin'ny hitako farany ka raha toka ny arany sakafo tamin'olona indray ianao androany de efa za mihitsy zany ny tena raty sanjia andao ary re naiky amy moko mampifilafila ary ianao tatoato lasa tia mijery fanaty adiana ohatr'izao ie misy olona manana fahasembanana lasa namako roneny fa za akasika fa hony tokoa ary neny misy azo atao amin'izy re marina ve raha ohatra hoe efa ela izy ny nanana tsy fahatomombanana ara-batana miankina amin'le tsy fahatomombanana ka inona aloha mahazo an'le namanao e mikaikina ny ilany avy ny tanany sy ny tongony mitondra tehana izy tsy mitondra tehana izy zany hoe ny tanany avy zany tena hita misy olany miforitra ohatra n'ireny olona tapakalalan-dra reny de ny tongony iray kely sy lehibe de lasa ohatra ny kapily zany izy rehefa mandeha fa inona ho ny lesy nahazo azy meningita hoy ayayayayay aretina tena ratsy io mahafato mihitsy raha toa ka tsy tratrary-potoana zany veriny be deaibe nefa ny olona indrindra ireo manao dokotera tena ny tsy mandeha makany ampitsabo raha tsy efa mifanintona le zaza mitovitovy amin'ny fanaviana matsy ny fisehoan'io aretina io any am-boalohany
fa izy aloha zany naman'lahy zany any izy ihany lehilahy sa vehivavy vehivavy tena mampalahelo izy zany ento ambavaka lesy izy zany no tena ilainy fa tena tsy misy nina azo atao amin'izy re mihitsy veo ary neny tena tsy voavaliko lesy zay fanontaniany lahy zay raha tsy hitako izy ny azo antoka aloha dia tsy eto Madagasikara ny ahafahana manao an'izany ary tsy vola kely ny ilaina ie mieritreritra ny tsabo tena nga le namanao za fotsiny tia fantatra hoe mbola azo iverina ve ny ahatonga azo ary vatana na tsy satria ianao mampitany tenanao amin'ny tenany nefa izy azy efa manaiky ny fahasembanany mety tsy manaiky izy fa tsy afa manoatra ry neny samy hafa izany enao very tso tsy mahita fa ohatrany mahasarika ny mason'olona mijery antsika miaraka ie normal zaniko tsy dia mahazatra an'izy ireo mahita olona tsara oatra antsika tsy dia mahazatra ny zareo hoe ny mahita kilemaina miaraka amin'ny olona ary vatana mirijarija sady pokosy ohatranao hoe zay indray ndry fa mitady aretim-po ampafiry ny zavatra hitan'ny olona amin'izao anefa tsika io tsy azoko ampafiry ny lahantitra miaraka amin'ny sipa kely vao miala sakana na vaviantitra miaraka amin'ny bandy kely anefa tsika ozy izy ndry mety hoe tsy ampafiriny tokoa angambontsika saingy anatin'ny sobika misy an'ireo ihany fa manina nefa tsika no mitovy amin'izareo satria tsy natao hiaraka ny olona ary vatana sy kilemainy hoy indry raha ny fijery ny fiarahamonina ina nefa ny tokony irarahitsika izay fijery ny fiarahamonina any izany ny ady nentiko hatramin'izay ritsoa ady amin'ny fijery ny fiarahamonina mora tenenina ny hoe aza rarahina saingy olombelona ihany ianao ina ny antony mampitson-dranomasondry amin'izany matahotra tsoa ina mampatahotra indry matahotra sao dia arianao rehefa tena hitambe tsara ny fijery ny fiarahamonina antsika ianao aza mitomano ohatran'izao aloha ndry izany dia veto atratrako azo omena tsiny ary tsoa raha manontany foana hoe ina ny antony hitiavanao raha voavaliko izay fanontanian'izay dia tsy tianao indray izany dikany satria raha ny toetra ny tiavako anao ka miovy izay toetranao izay dia tsy tianao tsony olona andalo eo amin'ny fiainako fotsiny fahitan'olona anao rehefa miaraka tsika vao teo azy zao nandrindray hoe fo mahita sipa manjo io bandy io dia ariny io kilemaina io isan'andro moa dia efa mahazatra ny hoe bandy ohatran'izao ve ranga dia izao ny sipany fitahino aza mitady aretim-po amin'izany ho andry zany mbola eto azy zao nefa mahita sipa manja foana aza manano ihany moa fa zany mba miresaka matotra za koa ane matotra iny zao misy sipa manja efa za mbola eto foana ka ahoana ny fahitany eny azy izy aloha tena misy jereny ohatrany misy jerenana ohatrandray azaka mampatahotra ako ohatray ary ina ary tia mahalasa saina tampoka ny neny inona ho aty mahalasa saina tampoka ny neny manahoana ny fatsapahandriko ny fitiavany andriko izy aloha ohatrany tsapako hoe tena tianahy zany fa hono ary neny tsy mahatoky an'izany nga neny tsy hoe tsy mahatoky aho fa zany hoe tsara loatra izy ka tsy tokony araka amin'ny olona ohatrahy za indray ndriko le mandray tsiraisiny ka tsy marina ary ve zany ny lehilahy foana rehetra zay ny tiako tenenina tsy mitovy amin'ny lehilahy rehetra nefa ry neny ny fahitako azy ahoana moa no ahafahandriko miteny an'izany sa efa nisy lehilahy hafa niaraka tamindriko fa zany tsy nalala ny foko no mampiteny an'izany ny fo adala ary fitahina na ny baiboly aza miteny an'izany ka inona ary zany ny tokony ataoko mba hahalalako ny hahamarinana na ny alalan'ny fitiavana ozy neny ka asa marina ny endriko tokony ho tsapany fo zany saingy indraindray misy olona tena mahay me tsara velatsi fa zandry neny tena mino fa tsy mba hanisan'izany izy iny engany
Roviana hono ndreko no entiny any amin'ny ray aman-dreniny. Tsy fantatro. Mbola tsy niresaka an'izany zao zay. Isy ny ray aman-dreniny koa nge ohatrany tsy tena mifakahazo e. Tsy tena mifakahazo ahoana retsy a? Tsy mitovy fomba fijery. Ray aman-dreny no matin-karena sy voninahitra. Izy indray nefa tena olona tsy mivaky loha amin'izany rehetrarehetra izany mihitsy. Inona tadiaviny lahy? Le arina fitondrantsika sakafo iny. Nampirimiko ao anaty placard ao lesy a. Izany ry neny. Ty ary tsy mijery akory ialako. Mijery afa le izy mihitsy no nasitriky ny any ary amin'ny tsy mahay makariko. Raha nijery ialahy dia hitany latao iny. Fa manina koa nefa iny afindrafindra toerany. Fandamenana lesy ny anaran'izany a. Tandreny fotsiny ary sautesitra rehefa be fanontany iny izay a. Ialahy aloha izao no aza manodikodin-dresaka eo e. Fa manodikodin-dresaka ahoana ary neny? Ho aiza miaraka amin'ity sandwich sa matsiro dia matsiro ty ialahy. Hitsangatsangana. Miaraka amin'iza hono? Miaraka amin'olo tiako. Le vehivavy nanao akanjo maintimainty hitako tany anatin'ny fiaran'ny laomaly iny. Taizo? Teny akorindranoko. Ie. Tsara tarehy kosako. Iza hono ny anarany? Fitahiana. Fitahiana? Ie. Rovina izy zany mba entiny lahy. Rehefa tonga fotoana mety an'izany rery neny a. Aza atao ela ary a. Za mantso ahy efa te azo zafikely? Ie, efa te azo mihitsy. Faly ahy rehefa tadidiny laza e. Ok. Tena olo tiantsoangery dada le vehivavy hitantsika tany anaty fiaran'omaly iny. Ay, nanontanianao anazy anga? Ie. Tsara tarehy kosako. Tsara noho izy tefa azy e? Ie. Fitahiana hono ny anarany. Inona hono ny tsy mbola nitondràny azy taty e? Mbola tsy tonga hono no fotoana mahamety azy. Mba be filirony koa ny zanaka ao iny ka. Tsy te iainany iainany tamin'ny Stefa tsony angamby izy e. Ny Stefano kosa tapohan'ny arianako. Za aloha dia tena desy fanantenana tamin'izy iny mihitsy a. Reny ny mpisoso mitovoka amin'ny tendany fa tsy tsara ho an'ny olona tsy mitovy saranga ny miaraka. Dia ahoana ozy ianao raha mbola mitovy saranga amin'ny Stefa ihany ty fitahiany ity? Mino kosa fa efa nandray lesony le rika. Engany e. Ary ahoana marina ozy senatera aloha e. Inona tsony moa ny teneniny eo rehefa miavinavina ny zanako ao lahy e. Le zanany kosa aloha tsy atao imasony tso fa tena tsy tarehy tsy bika mihitsy. Mba misy jerena ihany kosa izy e. Za aloha tsy mahita an'izany e. Ary raha fahazoko an'izany resaka izany dia tsy nanampy anany andresy lahatra azy mihitsy ianao a. Niezaka ny nandresy lahatra azy aka. Niteneny koa azy hoe gasigasy izy. Gasigasy? Tena tsara be ny sondritra nataondry. Zany. Dia tiano hatramin'ny rejima ve? Indry koa. Ary fa tsy nanantsony ahy e. Manany ihany re za e. Mandrinona namboarako an'ireo? Efa fantatry lahy fa manena vatana dia maninona mbola nitondrandry be dia be ihany ve ranga. Satria fantatro fa tiandry io. Ndry ty tena tsy manampy anena tena mihitsy a. Manampy andry foana kosa isan'andro san'andro e. Tsy ndraindray fotsiny ihany mba manao an'izay mahafalifaly andry. Sy ndraindray hoany. Tena tsy hitako aloha izay antony anenandry teny e. Tena marina e. Ka tsy tiany lehilahy nge ozy neninay izany vehivavy matavy be izany e. Miankina amin'le lehilahy kosa angamby zaniko. Sady ndriany tsy matavy izany e. Tsy ireo ange sandriko e. Aiza? Ny kiboko, ny sokako. Zao ve dia tsy matavy? Zao ny atao hoe miadana. Zany mihitsy le vidiso zany. Maro ny zaniko. Tadio tsara fa endrika isehony tsy fahavarantena amin'izao fotoana izao ange ny fahatavesany. Indray ariko. Waio. Ary novaindrika ny jantin'ity fiara ity. Ie, tsara e? Ie, tsara. Tsy tia ny dada mihitsy ary io amin'izao. Nga, fa maninona hoany? Lazainy fa ratsony.
ry sy tatanareo izany koa nge ohatra ny tsy mba mitovy hevitra mihitsy. Tsy hoe mihitsy kosa indraindray ihany zay vao mba mitovy hevitra. Amin'inona ohatra? Amin'ny fitiavana tsaramaso sy henakisoa ohatra. Fa ina ho malasa sainandry tampoka teo manontany tena ho azy aho hoe mety hitovy hevitra noho ny amiko ve nareo? Aza miasa saina amin'izany. Ohatray fangandriko tsy nateriny tsoa. Tsy afaka izy fa ny andro tampoka hono ny tany ampiasanany. Ary inona eo anatin'io arina be io? Vilia reo roneny a. Vilia ahoana? Vilia mafatifaty be anazy ao areo dia novidinay. Efa manomboka manangona entana angaza ato izy. Tsy dia tena zany loatra ariko. Fiza aminareo hono mbola tsy vonony. Tsy hoe iza fa andao atao hoe mbola tsy fotoanany izao. Eritrereto ihany re tsy fanontaonandriko ange mandroso ihany. Ka tsy neny ihany ary ve no efa niteny hoe amafisy tsara aloha ny fitiavany. Eny fa sao dia mandositra ve? fa maninona moa izy no andositra? Saoko. Raha tia andositra ve retsy izy tsy efa ela nanao an'izany a? Fa inona ary izany no mahatonga ny neny mbola tsy mahatoka ny fitiavany anahy foana e? Azafady retsy a, za marina no adalako. Neny normalina ny ayahan'ny neny ka. Na za koa aza nge efa nieritreritra an'izany nisy fotoana e. Saingy nandalo ihany izany. Nandalo ihany izany satria rehefa tena nandinika dia tsy misy antony tokony irahany amiko ankoatra ny fitiavana. Za tsy hoe olona simba na manan-karena. Marina aloha ny indriko e. Efa niteneniko any marina moa hoe nifanena tamin'ny ray aman-dreny tany amin'ny grande surface izay omaly. Mba omeo kely aho ery dady io fanafodio azafady. Marary indray nga ny ndohanao? Somary mavesabesatra kely. Inona indray no mampiasa sainanao io e? Amboary ny saina fa sao sanatria marary mafy io ny iafaranao a. Ka le Stefan-dozy iny ihany zao no nahatonga an'izaoko. Marina raha tsy efa azoko an-tsaina sahady ny resaka ataon'ny fiarahamonina momba antsika. Ary ny sena teraka? Za no manginy fotsiny. Niseho ny avinavina anjana nefa rehefa avy eo mefara mikily maina. So ihany fa mba misy jerena ny anao vavy. Ka na misy jerena ohatry ny inona azy. Ny kilema no miariary tsy takona fenina. Ino ty mahalaza vinany anao tampoka? Ohatra ny efa azoko an-tsaina sady ny fifamalintsika. Tena nanenenako tongotra matanana ny namela azy ny lalao rugby. Tena namotika ny sainy ny fifanereserany tamin'ireny karazan'olona mitrongo vao homandreny marina e. Efa ranondraraka re zany e. Ahoana ary zany ny atao ozy ianao ka? Inona moa fa dia nimezaka ny manamboatra ny sainy ihany sisa no azontsika atao? Dia ahoana raha tsy mety izy? Dia efa ino zany ny vinantonako? Tsotsorinao eringa zany izy. Sao dia adinonao aza fa noavy ny taranantsika mihitsy angeny resaka eto e. Fantatro tsara zany saingy raha malala koa ny toetanjanakao e. Tsy haintsony inona miteraka na tsy miteraka. Ny sainao koa dia efa tena lasa lavitra ka. Ka tsy marina ary ve zany? Sady na miteraka ary iny ho vitany ve ny karakaran'ny zanany araka ny tokony ho izy ka? Marion ty miantso ty. Olona sady tareny tsy bika nefa manambady pilatro. Manina ary mamora mba miantso fa manao kirinaty loatra an'izao fotsiny. Ka tsy fantatro ange hoe tao ianao e. Dia niantso an-dada ohatrako. Ny tongony marary ary efa tsy tsy anaovany azoko. Fa nga dia tsy maintsy ahisaka ohatran'izao tony e. Manina raha miandry-andrazao amin'ny sabotsy. Ka manelingelina be ny masoko angelesy mijery azy eto e. Dia raha nainjerahany io teo izao ny tongotry ny eny dia ahoana? Efa tsy nianjerany aloha dia izay fa elako. Eny ariko. Dia ivoaka nga ela io. Rehefa kelikely ka. Fa ahoana ry neny? Ahoany? Misy resaka tia neny atao amiko nga? So dia maika aloha ianao fa mety ho lavalava mantsy ny resantsika. Alasa aloha telefona vetivety dia miverina amin'eny io ary efa eo e. Ohatry, ary iny tia malasa saina ny neny?
vita sahady angany antsonao. Tsy azoko le olona fa misy tianeny sotrona nga ka misaotra. dia inona amin'izay arony zany le tianeny resahana amiko e. Ono arytso. Tena le tovovavy hitanay tany Akorondrano iny tokoa ve miaraka aminao amin'izao? Ie, fa ahoana? Ahoana iny kilemana iny? Ahoana ry neny a? Tsy azoko koa ny tianeny ambara. Anga dia tena tsy misy olo-kafa mihitsy ry tso a. Ino ty mahalasa sainandriko? Resaka tamin'iray aman-dreny momba anay ao antsoa e. Tena nahoana? Tsy makasitraka ny fiarahanay ao ny zareo. Fa maninona hono? Zany koa ve dia mbola antaninina eny ihany e. Raha fantatro ve ho anontaniko e. Efa mazava be zany ry neny a. Ny kilemako toy ny mahazatra ny olana. Ahoana hono lazana izany tamin'tso? Tsy haiko fa itsoko tsy netiny tantara tsara. Fa ahoana ozy izy? Ozy izy hoe tsy metimety amin'iny sy data ny fiarahantsika. Izay fotsiny ny teneniny. Inona koa zany resaka tsy misy lohany tsy misy vodiny izany? Raha ny sitrapony izy angeriny eny sy ny tantara ninina tamiko izy fa izany no sikotra azy e. Dia ahoana nefa ny fahitandry ny fihetsiny taorinan'izay? Tsy naninona ny fihetsiny ka. Tiako tenenina hoe tsy niova sy tsy nanova ninina taminay izy. Za fotsiny nahatsikaritra azy verivery saina matetika. Tsy efa niomana ny amin'izany ihany ve nefinareo e, indrindra fa izy? Sy raha fefa niomana ihany izy saingy mety mafy noho ny eritreretany azy ny zavantranga. Ary ndriko ka, tsy efa niomana ny amin'izany ihany koa ve? Eny e, fa tsoroko amin'iny aloha fa nanantena ny fisokafa-tsain'ireo ray aman-dreniny foana hatramin'izay. Azoko ny tindry ambara. Malahelo azy ary neny a. Tsy hitako anefa izay hanampiana azy. Lahatokana moa izy iny? Sady raha ny fahatsapako ny resany tena akaiky ny reniny izy na dia tsy mitovy hevitra matetika azy izy mianaka. Mafy tokoa aloha ny manjo azy raha izany e. Ary ahoana ozy ny rainy? Lehilahy eto-mbavy. Ty vavanao e. Nanahoana nisy azy indry? Tena nety tsara. Ary nazo le kiraro ihany? Tsy tratranay le mpivarotra omaly. Fa ahoana? Ina koa ary tia kizitina be ty? Amin'ny sabotsy izao anery fitahiana ny ilana an'le izy e. Fantatro ankizy izany a. Kalma fotsiny ndry fa raha pitsom-bola zoma. Fantatrao tsara fa tsy tiako mihitsy izao manao zavatra potomoto izao a. Azafady aky a. Nisy retory kely izay manko dia tsy maintsy natao koa tany amin'ilay mpanjaitra. Dia izay ny tena nahataraiky anay. Ary ny indreo aloha izao mba efa manahoana e. Efa vita daholo ny na? Ay kosa. Na zao ary tsika ny soratra dia efa vonona. Ary efa nilamina ny tany amin'ny firaisana. Ie, efa afaka misoratra na zao dia zao ara ho atsika. Ndry koa. Ary efa fantatry mamanareo marina ve fa tsy misy afa-tsika sy izy ary ny vavolombelona ihany no any amin'ny firaisana? Fa ela ara ny fantanako. Dia ahoana ozy izy? Tsy nanaiky aloha izy tamin'ny voalohany. Tena tsy nety tamin'izay le hoe tsy nahazo ary tsy ahazo nitsotra ny ray aman-dreninao tsika. Fa rehefa tena nandinika teny angamba izy dia niova hevitra ihany. Ay kosa, izany ka tena ray aman-dreny. Aza dia masiaka ohatran'izany re ianao ry tsoa. Maro izany. Ninona teneninao dia fitiavany ny ao ambadiky ny fandavan'ny ray aman-dreninao. Fitiavan-tena sy voninahitra izany. Angambe, fa misy fitiavana anao koa ao. Raha tia izy ry manaiky sy manaja ny safidy koa. Ka efa mba nanandrana naka ny toerana na dia 2 minitra aza ve ianao e. Ray aman-dren'izy aro ianao ny aniriny raha nyzana ny lahatokana amin'olona kilemaina. Fangamo ianao ny safidy nohatran'izao ka? Tsy fidiny ianao ny izao. Ka zange tsy ny safidy fa ianao afaka ny safidy tsara mihitsy. Afaka ny safidy ho lary vatana sy bikana tsara ianao saingy naleonao niaraka tamin'ny olona malemy tanana sy kely ila.
safidy ny fiainana ary malalako a. Rehefa hainao no manaiky ny safidinao dia tsara foana ny vokany. Ohatry ny fitiavako anao. Tena marina tokoa izany. Izay indrindra. Sambatra manana anao lalitsaina sy tsopana ohatran'izany. Hoentintsika mba afaka dada sy neny mba hivoatra sy hiovy. Nataoko izao safidy tsara izao mba ho lesona ho an'ny fiarahamonina ihany kosa satria ny fitiavana manarina ny zavatra maro be akia. Fiainana mandalo izao ve dia olaniana amin'ny fankalana sy ny fifandrafiana e. Tsoa. Ahoana ki? Misaotra malalako. Narainao teo. Ny fiainako kile maina. Nosoratany marina toin-dravo. Ireo nanomehana ny tantara. Ony miajanirina. Le mec. Anjary liva. Tahina nantenaina. Ary saloy. Roland Ramanantsony nandray feo. Ony miajanirina ny nanatontosa.